Vola mitetina 7 miliara eo no niditra tao amin'ny kitapom-bolan'ny commune Antananarivo renivohitra isan-taona. Atao fana amin'ny idiran'ny vola tanteraka amin'ity taona ity raha nambaran'ny ben'ny tanàna Arlala Ramanantsoa. Nisy hatramin'izay ny vola tokony hiditra tao amin'ny kitapom-bolan'ny commune saingy tsy mbola miditra zany amin'izao fotoana izao. Ka isan'ny hoentina teo anivon'ny mpanolotsaina munisipaly izany. Nanomboka androany fahatelon'ny volana martsa 2024 ny fivorian'ireo mpanolotsaina munisipaly ny tanàna Antananarivo renivohitra ka nitarika izany ny ben'ny tanàna Arlala Ramanantsoa. Isan'ny odinihana amin'ity fivoriana ity ny teti-bolan'ny commune 2024 izay izy ny fanentanana atao ka ametraka paikady ny commune Antananarivo renivohitra isin'ny tamberina andraikitra amin'ny mpandohetra. Amoraina ihany koa ny fahafahan'ny rehetra mandoa izay hiditra izay raha nambarany Arlala Ramanantsoa. Ka hatramin'izay aloha zany dia tamin'ny 40 miliara teo foana ny miditra. Dia io elanelana io zany no atao fanamby tokony hiditra tanteraka ireo vola tokony ho an'ny commune urbaine Antananarivo. Misy ireo vola izay tokony hiditra eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo fa noho ny antony maro dia tsy miditra eto anivon'ny kitapom-bola ny commune urbaine izany. Koa anisany nentina teto anivon'ny conseil municipal androany dia izay fanamby izay mba ho tsara tatana ny volan'ny commune urbaine. Ao anatin'izany dia ampahafantarina ho an'ireo mpandohetra rehetra ny vola tena tokony alohany mba hisiany mangarahara ho ataony fanentanana ary izahay indrindra izao izay mitarika ny tanatanteraka dia ametraka paikady mba ho tsara ny tolotra izay omena ireo mpandohetra. Lafin'ny fitanterana no isy fampidiram-bola vaovao ka ho tohizana ny asan'ny voamera ny fitanterana ampidirana ao anatin'ny ara-dalàna ireo seha-pitanterana maro. Ampitomboana kosa ny vola alohan'ireo seha-pitanterana hafa izay efa nisy ireo tsy nandohetra hatramin'izay raha nambarany Arlala Ramanantsoa hatrany. Ny zava-baovao anatin'ity teti-bola izay aroso ho lalian'ny mpanolotsaina ity dia ny amin'ny lafiny fitanterana izay nahitana fanatsarana fa indrindra famerenana amin'ny ara-dalàna ireo izay mety etra izay efa tsy naloa amatonany maro ka mahatonga koa ny kolikoly izany satria tsy midika zany hoe tsy mandokoriny ireo taxi be na taxi moto fa manjary lasa tsy mandeha any amin'ny tokony ho izy izay fampidiram-bola ny commune urbaine izay. Koa apetraka ny réglementation, apetraka koa ny paikady sy ny lamina rehetra ao anatin'ny fandaminana an'izay transport sy mobilité urbaine izay. Hatramin'ny tsanganan'ireo société municipale no nahaverin'ny volan'ny commune Antananarivo renivohitra hatramin'izay. Tsy lojika raha ny commune Antananarivo renivohitra no tsy hanam-bola hoy ny mpanolotsaina Clémence Rariniriny. Isan'ny efa nahitana fahombiazana araka izany ny tolona nataon'izy ireo hamerenana ny vola tantanan'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsy lojika ilay tsy fahampiam-bola eto amin'ny tanàna Antananarivo satria maro be ireo loharanom-bola eto amin'ny tanàna Antananarivo. Saingy hatramin'ny sin'ireo société municipale izay niteraka fitsinjarana fizarazarana vola teto anivon'ny tanàna Antananarivo dia izay no antony tonga an'ilay hoe vola kely zany. Ary efa nanaovana fanamariana io ho anay manokana moa zany efa ataontsika hoe naombo ny tolona izay nataonay satria henonareo tsara angamba ny tenyny ben'ny tanàna hoe ho averina aty amin'ny commune amin'izay ny fitantanana ny volan'ny commune ho anay zany aloha efa fandresena lehibe ary zany mihitsy ny tokony ho izy hoe avelo ny commune no hitantana manontolo ny volany satria nareo volan'ny commune izay tantanareo raha tsy ampy azy. Dia hitantsika eo moa zany ny fivoarana izay fanapa-kevitra any amin'ny faraparan-taona any izay ahafahana manao ny budget manaraka indray ahafahana mijery nahoana ny fidiram-bola. Ndray taona tamin'io le tenenina teo iny tetsy Mahamasina tetsy nisy fiara taxi be dia nisy scooter. I scooter io zany dia ohatran'ny nanentsika tsy hoe nanentsika be moa zany fa nandeha dia nanakana an'ilay taxi be no ny antony tsy fantatra moa le circonstance voalohany le izy teo.
de ohatrany netiny tsy ohatra fa zay le fivoaka le sary teo zany a tarisiny le taxi be tany le scooter de voaoso tao a de mitondra tany amin'ny fahafatesany le anankiray de ohatrohatran'izay le zavatra any teo fa moa le mpamilany taxi be raha mahita any raha misy tranga ohatran'ireny a misitaka miala ny fiarany sy ny sisa fa nandeha moa zany fisamborana sy ny fanadihadiana de iny latsaky iny zany didy tamin'ny maly be lehibe ny lesona afaka resaka fitaizana daholo sa fanabeazana amin'ny lafiny io satria tena mbola resahana io zao anatin'ny fivorian'ny filakevitra ny tanàna am'izao fotoana zao mikasika ny fampiasana na ny lalana eto Antananarivo renivohitra de hoe be lehibe ny mampiasa ny arabe eto a bisikileta na ny bisikileta n'olon-tsotra zany na bisikileta manao fitaterana ny moto na ny olon-tsotra zany na manao fitaterana de misy ny lamina zay eritreretin'ny commune atao a raha anatin'ny adevitra moa zany mbola tsy afaka miteny ninina mihitsy eto le hoe ahoana sy ahoana ny tapaka ao anatin'ny lisy fa ao aorianany 12 volana martsa zany no fantatra hoe inona ny tapaka satria tsy maintsy mbola misy ny asam-bomiera misy ny sosikevitra misy ny adevitra ary ny be ny tanàna de fa vonona zany fa hoe adevitra anatin'ny vomiera samihafa mikasika n'izany rehetrarehetra zany fa ino moa mahatonga antsika lizy hoe samy manana responsabilité mantsy na ny anivon'ny commune tsy hoe misy arabe fotsiny de mijanona eto fa manana didy koa ny commune mametraka ny panneau de signalisation marquage au sol ny fametrahana an'le hoe fanentanana maro samihafa ny mitondra an'izany ny mampiasa ny fitaovana rehetra zay mampiasa arabe de tokony hafantatra minimum natao hoe code de la route zany de eo ny code de la route na izy mandeha makany amin'ny sekoly fifanana zany na miezaka izy mamaky ny ataontsika hoe boky ndrakazany ny code de la route zany de miaina zany fa tsy hoe kory ampiasa an'io de manao ny fihetsika maro samihafa zay tsy hifanao fa mamoa fady zay mety na manimba fananana fa ny tena olana de manao an'le hoe corporel zany na mety andratra na sanatria aningotra ain'olona zany rehetrarehetra zany de tsy maintsy fampizarana zany ka rehefa miresaka an'izany de misy resaka infrastructure rehefa misy resaka infrastructure de misy resaka vola ao ambadika izy rehefa misy resaka vola ao anatin'izany de manahoana ny volan'ny commune raha ny teti-bola amin'le hoe budget primitif de manodididina ny mihoatra kely zany mihoatra kely ny 79 milliards d'ariary de raha oharina amin'ny hoe tanàna renivohitr'ny firenena de kely ihany zany nefa moa zay zany no faritan'ny eo amin'ny ivony ataontsika ny teknisianina sy ireo amin'ny tena mety ampafolona teti-bolana ministera anankiray zany de hoe zay aloha zany no hitan'ny eo anivon'ny commune fa hoe zay no heverina fa tokony hiditra ao anatin'ny tapim-bolany commune amin'ny 79 milliards d'ariary mahery kely eo zany le izy ny ohatra kely tamin'ny heritaona io satria tamin'ny heritaona teo amin'ny 72 teo de nyotra kely zany le izy de eo moa zany hoe ahoana ny fomba tafidirandreo satria raha ny ataontsika ny compte administratif taloha na ny didim-bola tamin'ny heritaona ihany koa de tsy nahavita fa tsy teo amin'ny ambany de manina zany raha tsy nisy ary le hetsika hoe raha ivolany etra ho an'ny tamin'ny farany teo de kely tany amin'ny 29 tany izy de mba niakatra tany amin'ny 40 teo zany miliara no tafiditra ny vola tao anivon'ny commune ina mahatonga an'izany de hoe taridrano kilaila zany ny betsaka zany hoe mitete be zany a navany amin'ny fampidirana vola ohatra hoe miainga veny amin'ny toerana ohatra tsy haiko tseny io ve sa ny resaka etratrano sy tany io a mara mahatonga ny anavon'ny commune de mitetely izy raha lalana de zay zany tsy maintsy jerena hatreto aloha mbola tsy de nisy fanovana staff ny commune ny ao anivon'ny miaraka amin'ny be ny tanàna voavidy eo zany raha matoa ara-lala Ramanatsoky io moa zany aloha ny voavidy eo de zay ny voalaza lalàna de zay na de mbola misy ary no fitoriana maro samihafa zay mandeha hatrany amin'ny conseil d'état am'izao fotoana zao de io mbola ampiandrasana zay fa manapa-tonga zay mety ho valina zany aloha de io aloha zany ny aperinasy mbola tsisy fanovana atao hoe staff zany ka rehefa tsy mahavona de hoe fanontaniana mipetraka hoe efa zay performance ny teo avec la même équipe ve lehibe ny tanàna io zany no avita hanao an'izany réalisation na 79 milliards zany fanontaniana mipetraka avec la même équipe ve sy le studio le rafitra vaovao zay napetraka ho an'ny etra-trano fotsiny aloha hoe raisin'ny fanjakana indray no fakana ny etra amin'ny resaka trano zany de ny CMGD de ho andalam-pandiniana fa ny resaka parking zany de mbola any iny fa ny ataontsika hoe ny any amintsena no efa alain'ny commune zany am'izao fotoana zao ny etratrano ny olana moa zany io hita ihany zany hita ihany ny olana hoe ny commune de tsy manana le pouvoir répressif tsy afaka manao répression fiscale zany hoe raha ohatra mitongizina ny olona ray tsy andoha etra-trano de tsy ninona azo atao profony zany nanao tatitra ny PDC teo aloha teto Antananarivo renivohitra le PDC nodimandry hoe zara tsy ampiraisany zato ny etra no tafiditra ny etra-trano
teto Antananarivo renivohitra ty satria izay le lesiko zany tao anatin'ny texte hoe tsy manana an'izay fahefanana manao an'le hoe répression fiscale hoe raha tsy mandohitra trano ianao dia ho avy ny commune anery anao tsy manana an'izany fahefana zany ny commune fa ny any amin'ny administration fiscale ny fanjakana no manana an'izany fahefana zany dia izay le mahatonga an'le fanovana lalàna tao anatin'ny loi de finance farany teo zany ny amin'ny ny fanjakana indray nanao perception ny etra fa misy compte manokana any amin'ny trésor zany hitsofo an'iny amin'le commune nakana an'le etra fa ny famoahana le vola avy any zany mety ho sarosarotra ho an'le commune na misy fahatarana zay zany aloha no karazana hoe esprit an'le fanavozana ny etra amin'izao fotoana zao ataontsika ao anaty fonosana zany fa hoe araka nambara teo mbola ao anatiny moa zany satria vao nanomboka omaly amin'ny ty fivorina mikasika ny teti-bola budget primitif ho an'ny commune Antananarivo renivohitra be deabe ny zavatra tokony zanona raha ny voalohan'ny investissement aloha dia kely ao anatin'izany budget zany rehefa tena vakina kely dia kely lasa any amin'ny fampandehanan-drarasa karaha mampiasa daholo ny betsaka dia zay le hoe inona no azo atenaina mikasika an'ilay izy dia kely mety tosika avy any amin'ny fanjakana zany na mpiara-miombinantaka anatin'ny 3 AP sisa no ahafahany mety hanao zavatra eo raha ohatra ka izay zany no jerena misy sondage mandehandeha moa any ananazay nataona hoe initiative privé zany hoe ina no atenaina ao amin'io mbola sarotra ihany mamehan'ny valiny aloha malohana zany rehetrarehetra zany fa afaka mety mba jerena ihany zany mba misy tsapa-kevitra natao mikasika an'ireo hoe mety performance na mpitondra fanjakana reo olombo fidy sy ny sisa na reo ataontsika hoe personnalité publique eto amin'ny firenena ahitana ihany hoe ohatrohatra ny ahoana mety ho fatokisany olona le hoe an'reto panneau politika reto na olombo fidy ihany koa misy vitsivitsy izy ireo tao anatin'izany resaka hoe initiative privé le sondage fa nampiasan'ny méthode scientifique izy nanao échantillonnage teto Antananarivo renivohitra olona teo amin'ny 720 sy arivo teo no nanaovana zay le échantillon ezakizana ny hoe resaka hoe toe-karena sy social zao tena hoe mbola matoky ve optimiste ve anao eo anaty an'le izy fa latsaka noho ny hoe pessimiste tena hoe tsy manana fanantenana ntsony ve ny olona eo anaty an'le izy fa raha ny anatin'ny hoe vonona ve anao hiaro-ny safidim-bahoaka hiaro-ny vatanao raha ohatra hoe misy ny hetsy-bahoaka fa tena vonona raha raisina amin'ilay tsapa-kevitra miresaka hoe fahalalahana maneho hevitra sy ny sisa zany aloha zany nefa hiarahana mahita hoe sarotsarotra raha ny misy fifandanjana kely ihany fa na izany niezakezany io zany tsapa-kevitra natao teto Antananarivo voaingana ary nivoaka ary zaraina eto amintsika zany tsy tena misy institut de sondage tena hoe fiable fa izy io matetika hoe sy mampanao an'le izy no mahazo anatin'le izy fa amin'ny ankapobeny ahitana fironana ankapobeny ihany ao anatin'izany resaka hoe tsapa-kevitra resahany zany misy maromaro izy ao anankiray hoe fanontaniana zany hoe ny fifidianana ve dia mitondra fivoarana ho an'ny Madagasikara dia mivaliny non 460 oui 407 en pourcentage zany zay dia mamea fito amin'ny telopolo sy telo amin'ny telopolo izany eny vala amin'ny telopolo kely zany mba matoky izy mbola misy fanontaniana koa mbola matoky ny fefika ema ve anao amin'le rehetrarehetra dia manana ny confiance zany dia mbola mahatratratra any amin'ny 20 isan-jato zany tena mbola matoky ny tsika hoe ny FFKM ny olom-pirenena eto Antananarivo renivohitra ao anatin'izay fandehan'izay azo antoka avy ny fifidianana eto Madagasikara 7 amby telopolo isan-jato tsia 5 amby telopolo isan-jato eny ato ary tena tiako loatra any tonga dia tefaka mandrevy mihitsy confiance à l'opposition en général hoe matoky ve ianao ny fanoherana eto amin'ity tanàna Madagasikara ty raha ampahefany zay no matoky zay fotsiny le izy zay io tsy de tena hoe nge hoe anina be fa mba ahitana fotsy zany ny hevitrehevitry ny olona ao anatin'lay hevitra maro izy amin'ny ankapobeny de mikasika mbola tsy ao zay ao anatin'izany pourcentage zay mety zay mihitsy le izy mba ohatran'izany koa zany reo le ataontsika fandraisantsika hoe ny olom-bofy de sy ny sisa ohatrany hoe be ny tanàna zany manana matoky an'io be ny tanàna io hoe anao zao fa avita hoe ampandroso zany sy anao tena raha ampahatelina le izy ary
ndray apately nandray nanaovana sy le tsapa-kevitra ihany zany no matoky nanaovana hoe ahoana fijernao ranotena tonga de non daholo satria fotsiny zany mba hakana réflexion kely fa miresaka an'izany matsitsika de izao zaho tena mbola mifantsika natao saika za zany miezaka foana matsy hoe mba haka rendez-vous na audience fa tsy mbola mitafaraka an'le izy le gouverneur an'Analamanga tsaroa koa le nisy an'le resaka ady tany fandroitana tery Tamin'iny fotoan'iny de niteny izy amin'ny mars 2025 aho izy izy dia hisitaka politique anniversaire an'le rangaha maty an'ity androany ty de neny efa vita tamin'ny maraina leo andreo zay makalaza ny tsingeritaona efa vita tamin'ny maraina fa nitsika mampatsiahy fotsiny hoe afa mihitsy manko nany malagasy nitazana ny tenina tao zany ina le hoe teny de lahy hoe aona am'zany teny de lahy ka mena sa hoe tena zany ka mavevay ny teny de lahy zany hoe tena hoe zany teny mena zany tsy nanao velo rano fa hoe teny mena zay le izy zany de mitadidika tsara iny raha tsy diso mois de septembre 2004 iny tokony rafalema 2022 sa 2004 iny tery avaravora de tao anatin'le olana ara-tany de hoe zay le izy ka hitazona ny teny meny ve le ringa am'le izy ka atsipoloha zay de monsieur le gouverneur inona le zavatra misy sa hoe tsy niteny an'izany eo zay fotsiny eny hitantsika eo rehefa tonga lay fotoana mbola manisa eo raiky amy roapolo andro aloha anao fety fotsiny efa niteny gouverneur tsika de avadiky tsika kely gouvernement andray satria raha ny fampahafantarana official zany omaly dia ho tanterahana any Mahajanga ny filan-kevitry ny ministre amin'ny fahenina ny volana martsa zany amin'ny lakamisy ho avy zao de somary mampametram-panontaniana ihany zany ve no maika ohatra mampanongo tena hoe mbola mila resahana ve ilay antsoina hoe fitsinjaram-pahevanana ny décentralisation ny fitsinjarana ara-bola marina hoe ty anio zany gouvernement raha nylalatsaina ao anatin'io fa hoe anakaiky vahoaka hijeriny tena marariny vahoaka hijeriny lara-pahamiana fa tena hoe ilaina ve zany raha lay zava-misy am'izao tena hoe ny resaka logistika ilaina hoe gouvernement ao any Mahajanga zany tena vola tsy tokotry tena ndeny roplan hélicoptère tsy fata raha ohatra zany ministre anankiray anaty gouvernement araka amin'ny telopolo eo miaraka amin'ny filoham-pirenena raha mitondra staff folofolo avy reo olombelona reo tena efa tafakatrany amin'ny 170 ano any fotsiny reny olo izy mba afaka jerena amin'ny lafiny miabo zany i Mahajanga moa zany dia ville touristique rehefa ville touristique izy zany dia mba misy kely zany ohatrany mba mananina kely ny hôtely ny sakafo satria fa mifanojy indrindra amin'ny fisokafan'ny jony makamba izy mba tsy le makamba makafoka aloha zany mba tsy maintsy zany dolo ma zany zao mba hoe inona no atao lokanareo de hoe alefasy le makamba le voaloha ambokatra reny zany mba miakatra eo ambony latabatra mino fa mivaly olana tamin'le hôtely nipetrahan'ny mpanjifa tany atoerana hoe le olona misasatsy amin'ny dosy entany nisy nitsaingo atao amin'ny efitrano very ny ordinateur very ny zavatra ataona mitetimbidy amina ay tena lizy le hoe misy mba hoe anina personnel zany ao anatin'le izy zany mety efa mba miva zany fahatongavany any atoerana de mety mba hitondra zany plus zany zany izy mba mahita an'le lalana tsy nandeha am'izay lony mino fanjiro andeha araka ny tokony ho izy ny rano tsy ho tapaka sy ny jiro sondrano Mahajanga tena mifampisakambina ny miakina amin'ny courant fahatongavany rano any amin'ny toerana maro samihafa mety ho resahanao ndray mikasika ny parc solaire mikasika ny manara-penitra sy ny sisy zao aloha fa le olona ohatrany tany Belle sur Turbine tany Morondava tany Itampoly Saint-Augustin tany tratran'le rano be taon'le cyclone onde mety mba antany tena ihany izy de tsy naheno ihany zay mety efa mba mitsika ny rano efa tonga eny akitro kely vao mety isy tompona andraikitra ho avy eny hitanao zany satria tsy fatako za moa no teny ihany hoe nga tsy nisy an'le hélicoptère fanaovana Tom Cruise reny tsony any ananiny any satria amin'ny tranga ohatran'ireny mantsy tena hoe vao midona le izy de ny apitson'iny de efa tonga ny tompona andraikitra avy any amin'ny exécutif fa zany mijery mamantatra mandray fepetra mitondra
mpitondra vahaolana ao anatin'le izy de eo anatrehan'le zavatra misy zany le hoe anao roto be ananina zany ay moa zao fotoanany ramadan de ohatran'izay koa ngamba le any Mahajanga fa io manoloana le roto be makany de mba any hoe tena mba eny zay aty moa efa tsy maintsy makahery-teny zay le izy makahery-tena za zao misy namana cousin zay nanao mission any Fort-Dauphin de taraiky any satria tsy ny fiaramanidina feno nefa tsy mandeha isan'andro ny lalana route nationale de raha mahita zany ny fahasombanina ny RN10 indrindra na ny RN13 ny fahasarotana le orambe teo de zay fotsiny zany le manao an'le makariny zany lo misy miam le mandeha makany Mahajanga fa le etary am'le praitandrazana fogatlay le rivodoza sy ny rano be teo betsaka ingeny fahasomarana teraky le izy zalahy alaka misy ny filan-kevitra ministra Somamba efa mifaraparany herinandro sabotsy mba ka zay afaka zay ngeny nanaovangitsangatsanganana Mahajanga lady mba mody aty tanàna le conseil no atao alaka misy fa ny melo lalana zany mandamina zany protocole efa lasany atoerana efa nandamina zany ny toerana anaovana le filan-kevitra ministra ny salame tsy manana fahasankarana afa-tsy ny Manjakaray fa itseno zapa crématorium io ka mba mahasa raha mba mety fotoana any aloha itsy ny anarany tany fa manjary manafangaro zavatra maro hoe totsika mokarité de crématorium manosy zato itseno zapa fahasankarana efa manany azy ny Manjakaray satria indrindra reny ngiam-panolo-tsaina marina zany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra de tsy ana Manjakaray fa misy anankiray koa ery avaratrano ery zany marina zany teneninao zany betsaka ingely izy betsaka ny zavatra afaka roso ao anatina anoana arrêté mbola ao anatin'ny fotoam-pivorina moa zany zao fa de varasina daholo zany sosikevitra rehetra zany ho fanatsarana ny tanàna zany atao zany makasitraka tanàna Iramany tian'io ty no ataony fandorana ny fimangatsika ny tsy olo mavavaoka ny Tsoromadidy teo aloha ya Jenerina Ramahery John zay ndoso ny fahafatesana tamin'ny farany herinandro teo moa zany eto Antananarivo ary zay moa zany mety fa zay ngamba ny lamina ataony fianakaviana sy ny fandaminana de ho tanterahana an'io ny mala izy nampandalovana etsy amin'ny teny miarapirenena salame tena raha voboaha fa mitsy angamba no resako amizao rovina moa ny président Emmanuel Macron mandalo aty amin'ny avril ka eo indrindra ty ohatrany mamay be mihitsy ny any France signerana zao tontolo resaka Macron io ka mijery amin'ny actualité internationale amin'ny resaka vadiny sy izy io de mba anaotriny a mba eritseritra miaky eritseritra hoe tena raha izalo aminao monsieur le président alao hijanona fitsidihana ndray mato Macron aty satria ohatrany en France rehefa manefy andray mato Macron ary mitafy ny fiarana any États-Unis Union européenne hiakatra fitsarana mihitsy izy raha araiky boboamandria fahita lavitra andreo miteratera Facebook momba livadiny io ka sao de mba fotoana zao satria na ny russianina manendrika azy ny amerikanina manendrika azy ny resarekany ao aminy manendrika azy amin'ny resaka izy sy ny vadiny io ka sao de mba tsy fotoana ny fitiavana anao ny tenenana zany fa sao de mba izany ampitongilagilana ny zavatra eto Madagasikara ho tsenany olona amin'ny zavatra aby izy eto de satria tsy maintsy hitroky rivotsy manko fa tena grave le izy a de izay no mba fiangaviako lafasara mba arakareo le izy fa rehefa vendreo nipitra fa kelikeny any misy le hoe fianana tapiny voameran-dranomasimbe indiana na ny COI raha ny daty efa tapaka voatondro izy io de 4 volana aprily no atao eto Madagasikara zay zany santatra natao hoe fivoriana resam-pirenena voalohany apetran'ny Madagasikara raha andraisany anjaran'ireo le atao hoe filoham-panjakana sy filoham-pirenena tany amin'ny voalohany de hoe Nosy be no apetrano an'izy fa
rehefa menao an'le tatatra zao tao anatiny any de hoe Antananarivo de miomana amin'ny fandraisana ny février seho iny marina aloha zay satria ny ao anatin'le izy angambany a le hoe visite officielle zay ho ataon'ny filoha frantsay eto satria za sura fa en marge an'io sommet an'ny CO io a ny atonga avy any eto zany hoe raha 24 avril le atao le sommet a mandidina an'io zany mety hoe 25 eo izy zany io satria zany filoha frantsay zany aloha tsy hijanona ela be eto fa mety atom-pamantaranandro koa rangeny ny ataony mety hoe tonga maraina izy de ny hariva tonga de lasa satria izy manana fiaramanidiny manokana ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny débat be tany le débat moa zany tsisy vote tao amin'ny assemblée nationale tany France mbola hitohy am'ty ndray amin'ny ivon'ny sena mikasika ny raha ny Ukraine sy ny hoe ahoana samina ny tena tiako be mihitsy raha ngany fomba fiasan'ny zareo anatin'le izy mitondra amin'ny position-ny ny gouvernement de reo ataontsika hoe mouvance na hoe ny entité vondrona politique mandrafitra an'izany hoe ny tendance politique ao anivon'izany assemblée nationale frantsay zany de samina ny heviny hoe ahoana inona mahatonga ny politique anareo ohatra amin'ny lalao baolina reny izy ny mapety an'io misy fiantraikany aty en France tsy nitsisa sy nitsisy tsy de niany loatra moa zany le izy fa mba saktionan zavatra fotsiny zany resantsika zany mangotraka tokoa miady hevitra indrindra mikasika le position any américaine par rapport any raha ny Ukraine am'izao fotoana zao zay mety isy fiantraikany lehibe any anaty aza dino fa zany vondrona européenne zany ny atombohany de ohatrany hoe niady tany Europa atao reny re niady lehibe reny napisy an'ilay atsika hoe vondrona européenne rehefa vita zany niady de asa indray zany ty zavatra ty hoe io resaka ny Ukraine io apatitaka sa anamafy ny fivondronan'ny Europe satria ny anglisy moa zany zao efa elatra hafa indray izy rehefa niala atao reny le Brexit reny dalo raisina anao miarapa tompoko manao any salama miarapa tompoko eny ary kampo tandrema